Sampilaminana ny hetsika diabe nataony mpanao gazety ny angetetsy amin'ny kianja ny fahalalahana ny asan'ny fanaovana gazety Analakely ny azo teny amin'ny anteny merapirenena Tsimbazaza androany ary isorana manokana ireo mpitandro ny filaminana ny arsina nampy ny mpanao gazety anao ny diabe ampilaminana ora efatra no lany nanaovana ny hetsika ary fotoana ela ny andrasana ny fionana tamin'ny solombavam-bahoaka teny anivony anteny merapirenena vao nisy nandray ny mpanao gazety sarotra ihany koa ny nahazahoana lalana itsofoka tamin'ny toerana io satria dia efa nisady ny fanakatolam-bavahady nataon'ireo mpitandro ny filaminana tao Tsimbazaza rehefa nahazo baiko midina raha toka ny filohan'ny anteny merapirenena Jean-Marc Sarakoto Mamonjy no efa nanamarika sy nampanantena ny rehetra falapan'ny vahoaka ary toerana natao hiadinkevitra ny Assemblée nationale misy mihitsy aza moa ny fikasintanana ny namana mpanao gazety sasany saingy tonga tamin'ilay oam-pitenenana hoe ny hery tsy maleo ny fanahy ka dia tafiditra tao amin'ny tokotanin'ny anteny mera Tsimbazaza ny mpanao fihetsiketsehana rehetra ny resaka ny fampiresahan'ny lehibe ny mpitandro ny filaminana Tsimbazaza sy ny solombavam-bahoaka tamin'ny mpanao gazety kosa raha no indro raha antsika amin'izao fotoana izao. Anatin'ny commission ny fanemorana iantso ny vahoaka koa tsika iaraka amintsika adihevitra be ihany koa vao nampandroso ny mpanao gazety ny tao an-toerana navarina aza satria dia teny alatrano no saika ifampiresahan'ny ireto solombavam-bahoaka ny mpanao gazety asa raha inona ny tiana tongavana tamin'izany raha tsika ny fifandresen-dahatra izay ny fanaovan'ireo solombavam-bahoaka sy ny mpanao gazety teo alatrano izay tiako tenenina ty code de communication ty rehetrarehetra concerné amin'io mpanao gazety no atao hoe mitarika an'le hetsika zao na ianao io mampiasa Facebook raha olo-pirenena anao fa raisiko amin'io tsy mpanao gazety concerné an'io ianao amin'ny resaka liberté d'expression zany fahalalahana maneho hevitra ka zay mandamina fomba falaisana fitenenana tsisy korotana io tsisy totondo io tsisy ifandrifotra akanjo io alors andeha amin'izay le izy sosikevitra mantsy osinaigny hoe raisiny amin'ny commission tena mahafaly zay mihitsy andray zany hoe andray zany mpanao gazety namagna zany dia mba hoe solotena folo raisiny eo amin'ny beau permanent io zany le niory zokenu zany manahirana solotena satsika rehetrarehetra fa raha solotena folo zao mba etaetanay zany mba hoe alona ny moroana efa niasa zay teo mba faramezanay lanjatsika zany dia hoe tonga le concerné aloha raisitsika dia masolotena ao amin'ny sala beau permanent dia oasiny tsara le etaetavy amintsika rehetrarehetra afara mandrafitra zany code de la communication zay ndehibe mpirenena tena momalalana ny fifandraisana zany le ihany zany somary manahirana atsika hoe solotena satsika rehetrarehetra rasolotena zany dia olona roa tsy ady hevitra be bebe aminareo zay fa teny fehezanteny ray no ataonay efa ampy zay zany hoe tiako tenenaatsika eo amin'ny radio kosa baka tsy ny vahoaka rehetrarehetra concerné hoentsika eo amin'ny plateau fa ngamba solotena ny mandeha eo amin'ny plateau tsy naomby ary tsy nahitam-boka ny fionana ataon'ireo mpanao gazety tamin'ny solombavam-bahoaka androany raha ny entanentan'ireo mpanao gazety tapaka tao anatin'ny fivorim-be natao omaly mantsy dia samy anatrika ny fifampitiniana atao amin'ireo solombavam-bahoaka ao anatin'ny komision izy ireo tsy nanakatra amin'ny farany avy eo anivon'ny anteny mera-pirenena ka enjana dia enjana ny fisavanana atao teo amin'ny varavaran'ny tranobe ny anteny meran'ny Tsimbazaza ka ireo pakasary sy pakakamera ihany no nahazo alalana itsofoka tao an-toerana sahirana vokatra izany ireo mpanao gazety amin'ny
alaino na ny mpanao gazety amin'ny radio sy ny mpanao gazety antsoratra izany. Rehefa nivonina iady hevitra tamin'ny mpanao gazety ireo solombavam-bahoaka tratra antson'ny olom-panjakana dia nanamafy fa tsy afaka ny fanatrika ny fanotroanan'ireo mpanao gazety rehetra nanao ny hetsika na dia nalalaka aza ny efitrano tao an-toerana. Avokany dia nangataka ny anemorana ny fandaniana ny lalàna amin'ny feny serasera sy ny asa fanaovan-gazety no hanihery satria dia betsaka ao anatin'ny fehezan-dalàna io no ilana fanitsina. Efa nisy raha teo ny sosokevitra nomeny ireo komisiona na omaly ny fifampiresahana teny an-toerana izany hoe tao anatin'ny efitrano ny arahany mpanao gazety vitsivitsy sy ireo solombavam-bahoaka raha no indro arahantsika manaraka. Misaotra anareo nandronay misy fangatahana ihany monsieur le président nataonay tao ambany ny hoe aleo mba ho avy eto daholo ny sakay mpanao gazety satria efa tsy latsaky ny telo zay no niraisy ny délégation hatreto tsy nisy vokany le izy amafisinay zany le fangatahana nataonay tao ambany avelao ny mpanao gazety hiaraka ny tsiketo aheno ny resaka ifanaovana. Zay zany ny fangatahanay. Aorinan'izay moa zany zay dia manohy amin'ny resakitsika hoe inona ny zavatra ho resahanay. Efa nisy document efa nalefanay ihany omaly tao amin'ny président efa miny zay fa voarainareo le izy fa zay ny fangatahanay hoe aleo hiditra le ambiny zay mbola tsy tafiditra ampondafa amin'izao fotoana izao. Tena misaotra. Zava-dehibe mantsy le fampidinana amin'ny fo. Tamin'ny maraina teo fa niona ihany atsika. Edimo ny etaita tamin'ny ekara. Tapaka tao aorian'ny fionana tsy nahitam-bokany ka tsy nahafanana na zavakory tamin'ny antsipirian'ny soskevitra ho fanitsina ilay volavolan-dalàna lonanina teny anivony anteny merandoolona izay midika ho fanagiazana sy ho fanampenambavany mpanao gazety ary loza mivantana ho an'ny serasera dia izotra amin'ny fepetra hafa fa ny mpanao gazety sy ny orinasa tserasera ho an'ny rampitso. Ny tatitra izay entin'ny fiatrarakotondra-soa sy Michel Ralbert makasika indrindra izay fionana natao tamin'ireo solombavam-bahoaka ireo tao anatin'ny efitrano ary no arahantsika manaraka. Ny fangatahana nataontsika tety dia ny anemorana ny fandinihana ny lalàna io farafaratsiny. Tsy azo zay antoka avy amin'ny député zay. Zay no antony voahana tao amin'le fivoriana niaraka tamin'ny bureau permanent sy ny commission teo. Zany hoe ho an'ny mpanao gazety dia raisin'ny mpanao gazety ho famakina ady amin'ny fahafahan'ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalahana amin'ny teny ny tsy nanomezan'ireo solombavam-bahoaka antoka ny anemora ny fandinihana an'io lalàna io. Andray fanapahan-kevitra zany ny mpanao gazety sy ny tompona orinasan-gazety ny tsy ampisy vaovao intsony aloha ary isy ny fiaraha-mientana eo amin'ny samy mpanao gazety raha ampitso tontolo amin'ny fanaovana radio miara-manonjy. Io zany dia anazavana iresahana ny zavatra tsy mety vokatry ty code de la communication ty. Zay ny fanapahan-kevitra no raisina zany fa tsy naomby ny dinika aloha hatreto manohy ny tsindry ataotsikisika. Ny antony hoe nakasolo tena roapolo tsika ao dia niangataka amin'izy ireo ny hoe aleo zahay mba hiaraka ho ato daholo satria efa imbetsaka no niraisina nge rehetra soloteny reto fa inona moa vokatra ka rehefa tsy ho raisintsika rehetrarehetra faharoa manaraka ny hoe tokony ho ajanona aloha fandinihana an'io dia aleo mihitsy mivoaka aloha zany dia andray an'izay fanapahan-kevitra zay tsika rehetrarehetra amin'ity androany ity ka raha pitso dia anao ny antsoina hoe radio miara-manompo sika any amin'ny miara-manonja radio miara-manonja azafady radio miara-manonja zany hoe miara-miainga amina studio ray ny radio rehetrarehetra dia ao ny angian'ny vaovao tsy misy vaovao hafa koatra ny vaovaontsika mpanao gazety ao anatin'io sy toromarika eo elantsika hoe inona no ataontsika ary hanohizana zao tolony zao ambara-pahatonga ny marapatonga ny fahatratrarantsika ny tanjona dia tsy maintsy ravana aloha code de la communication io fa tsy mety amin'ny asa fanaovan-gazety sy ny mpiainy vaovao ary mimpaneho hevitra.
Mivondrona tanteraka ankehitriny mpanao gazety satria dia tsikaritra teny atoerana avokoa ireo solotenany ainao manjery sy ny gazety an-tsoratra rehetra. Ny firaisakina izay natao hiadiana ny tombotsoany rehetra ho an'ny fahalalahana amoaka vaovao, tsy hisy fanontohinana, tsy hisy noho izany ny vaovao ivoaka ho an'ny orinasa eto Antananarivo, ary izy kosa ny vaovao izay iraisana amoahana ny etaetan'ny mpanao gazety na ilay antsoina hoe miara-manonja izany. Hatredy ny fiainam-pirenena sy ny vahoaka no aniadin'ny mpanao gazety hevitra ny mba isin'ny fanatsaram-piainana ny vahoaka malagasy ny tombotsoany, saingy ho an'ny rapiso dia ho an'ny fahalalahana maneho hevitra kosa no ilofosany ireto mpanao gazety ireto. Ny hetsika atao eny amin'ny onjam-peo rahavavy antsiva sy ny fandaharam-potoana no arahantsika manaraka ny fanazavana manodidina izany. Le presse écrite anao boycott rapitso zany tsy amoaka zany. Efa nahazo antoka zany tsika tamin'ny patron de presse sy tamin'ny tompona fahitalavitra sy radio fa tsy hamoaka raha vao mitsefitra zany ty fifanarahana saika ho nataontsika androany tety amin'ny antenera tety dia nanome antoka ry zareo fa haneho firaisankina amintsika dia tsy hamoaka an'izay gazety zay rampitso zany. Mitoy ihany moa tsy fantatsika fa mbola arakaraka izay ho négociation eo indray zany na zay zavatra miainga eo, zany hoe zavatra anankiroa zany voalohany ny radio rehetra tsisy tsony zany mamoaka vaovao aloha izay manao miaraka amin'izao hetsika izao. Ny radio rehetra dia hanao radio miara-manonja ary ny presse écrite na ny gazety an-tsoratra dia tsy hivoaka aloha jusqu'à nouvel ordre. Tsika rehetra ny teny amin'ny radio miara-manonja zany hoe tsika rehetra zany antsiva zany le fotoana amin'ny valo maraina. Ny tompony gazety rehetra, ny patron de presse rehetra dia efa mifampiresaka tamintsika hoe hiaraka iompeo amintsika izy fa tsy misy gazety mivoaka rapitso. Rehefa hainao manjery anie zany. Nanamafy ny mahazava-dehibe izao fitakina izao ihany koa ny avy eo amin'ny ivony olavitry ny mpanao gazety Didier Tsimbazafy izay mpitondra teny olavitra no sady sekretera jeneraly ny olavitra. Tena voalohany aloha dia ny olavitra dia isika mpanao gazety no nametraka azy teo, izany hoe miaro ny tombotsoan'ny asa fanaovan-gazety. Zava-misy amin'izao fotoana dia zava-doza mananontanina na ho an'ny asa fanaovan-gazety na ho an'ny olom-pirenena io resaka cybercriminalité io. Fa tamin'ny herinandro no nandeha tany ivelany ary nanao karazana lobby misy mahakasika an'io hoe miverina ny resaka article 20 cybercriminalité izay manohitohina ny fahafahana maneho hevitra. Rehefa tsy afaka maneho hevitra dia mazava ho azy fa misy akony amin'ny asa fanaovan-gazety zany. Izay eo amin'ny lavitra dia miara-miombopo tanteraka amin'ny hetsika izay ataony asa fanaovan'ny mpanao gazety zany akasika ity zavatra ity, ary mangataka tsy misy atakandro na lalàna an'ireo lalàna izay tsy mety amin'ny asantsika ireo. Voafantan'ny voatonga izany ny mpanao gazety dia nandrindrim-baravarana ny tao Tsimbazaza Ratsaivina ka tsy afaka nivezivezy akory ireo solombavam-bahoaka tokony hamonjy ny asam-bomiera tao an-toerana toy ny Ramatoa Lanto Rakotomanga izay solombavam-bahoaka ny Madagasikara mitondra izao fitarainana manaraka izao. Ao anatin'ny commission communication fa mahavarina kosa ary mampalahelo kosa ny aloha hoe firy zay député eto ivelany eto tsy afaka miditra avaria, tsy afaka miditra avaria. Misy ve zany le démocratie tokony atao amason'ny vahoakany ty zavatra ty indrindrandrindra ao anatin'ny communication nefa ny député ato amin'ny antenera-pirenena dia tsy mahazo miditra firmena basa izao ivelany eo afaka jerenareo tsy mahazo miditra tsy azoko. Asivo Bianco Atongeto satria mila mangarahara zany zao dia mila Bianco zany manentana antsika rehetrarehetra iantsony Bianco dia izay misy ambadika zany. Anisany resy lahatra amin'ny tokony hanemorana ny fotoana andaniana ny lalàna mifeny serasera mora Ramatoa Lanto Rakotomanga, ary anisany izany ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Ramatoa Ratsivalaka. Arahantsika kosa ny fanehoan-kevitra Ramatoa Ratsivalaka. Dia mivory tao rehefa tamin'ny président commission, présidence en commission mikasika an'io. Normalement zany ireo président commission ireo izay olona telo izy no mandray ny décision izay tokony atao. Nefa ny voasoa voaray ny mémorandum ny journaliste. Le mémorandum nefa misy 9 pages. 11 pages. Dia misy koa zany amendement izay nentin'ny bureau politique rehetrarehetra. Dia izay mangataka hoe aucun sous forme
sena olanina androany tiako lazaina eto dia zao 3 mai zay manomboka session ordinaire 3 mai zay tsy namenanay zany code de communication zany efa ho tapitra le session zany hoe ho tapitra rapitso dia zao vao asena hoe tsy maintsy atao fa samy hafa be mihitsy le fandraisana azy satria zay mahita zavatra tena miankinan'ny firenena mihitsy io code de communication io ary tena tsy d'accord mihitsy rehetra ka atao maika satria ministra milaza hoe efa masabary mainty kitositsika tandao dia lanina le izy or tsy misy masabary zany mihitsy ary le kitosa radio donc tsy mety mihitsy ny tonga dia andalinana io oka alohany mianay tsara le izy oka voavakinay mamaky an'le code arange tsy maintsy vakinay be dia be vo azo tsara le izy satria misy piège ka zany rehetrarehetra zany tsy d'accord mihitsy zay aloha dia tsy d'accord ary dia ahoana ho fiteny io zay tsy miarabidy amin'ny fatan'izay zao fa zay tsy manaiky raha tsy mbola ahemotra miaraka diniana miaraka ifamorina miaraka amin'ny mpanao gazety zay angambany dia alaina le projet an'le code io vakina amin'ny gazety rehetrarehetra mpanao gazety zay angamba vo tokony olaniny io fa raha zany lasa korotana ny firenena. Inona fa iamafetra ny hetsika izay ho ataon'ny mpanao gazety raha toka misy fivoarana ratsy izao toetra raha izao. Antenaina kosa nefa fa aka fotoana andiniana sy andanina izany code de la communication izany eo anivon'ny anteny mera-pirenena eny Tsimbazaza araka izay fangatahana nataon'ny mpanao gazety tena toerana izay. Etsika maranana ny fampalalam-baovao dia ampatsahivina anao mpiaino ara fa totosa-pilaminana ny diabe ny mpanao gazety teny Analakely ny azo an Tsimbazaza androany niatra ny sakatsakana tamin'ny fidirana teo amin'ny vavadiny anteny mera-pirenena ary anisy mihitsy ny herisetra nataony mpitandro ny filaminana tao Tsimbazaza. Tsy nahitambokany kosa ny fihaonana natao tamin'ireo solombavam-bahoaka na dia efa niaritra ny fanilikiliana sy ny fandraisana teny alatrano aza ny mpanao gazety. Itoy amin'ny hetsika miara-manonja ny gazety rehetra raha ampitsoka hiazo eny amin'ny onjam-peony antsiva tsisy raha teo ny vaovao ivoaka ho an'ny andro ny raha ampitso.